Raha araka ny loharanom-baovao dia mbola manaraka ny fitsaboana azy ity olobe avy amin'ny faritra Anosy ity, sady mpanolontsaina ireo filoham-pirenena nifanesy toy ny Zafelbert izany Ratsiraka, Ravalomanana, Rajoelina ary Rajaonarimampianina. Hoarantsika moa ny mikasika an'izany sy ny ireo vaovao hafa izay ankoatran'izany, fa mialohany hiresantsika ireo vaovao misy dia azadino aloha ny miabone ny chaîne-tsika ary azadino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo, noho ny farany dia azadino ny manisy ny commentaire. Zay ary no ela andeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement chaîne izany mialohany hirosoantsika amin'ny votoatindresaka ataontsika ato anatin' ity vidéo anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, ndao ary zoky zandry rahalahy ray aman-dreny namana. Nanomboantsika azy angamba dia mikasika any PDS Ramanambintana. Araka ny gazety anio nilaza fa nisy fotoana nitsabotena tany ivelany ny PDS ny Antananarivo renivohitra Risara Ramanambintana. Antony tsy dia nahatazanana azy firy fa tsy hoe nametra-pialana araka ny vaovao nisy namoaka teny amin'ny tambanjotra ny omaly. Zay ny vaovao izay navoaka ny gazety anio mikasika any Ramanambintana, koa dia zarainay aminareo ato satria be dia be ny olona manaraka ny vaovao sy ny zava-misy eto a Madagasikara. Ny manaraka izay lazaintsika ihany koa dia olona 4 maty nahay trano tany Antsirabe Alina. Trano miisa 10 no voalaza fa may tany Andranomaimbo Antsirabe Alina. Zaza iray voateraka herinandro ary ankizy 4 sy 8 taona ary rem-pianakaviana iray no maty vokatra izany hay-trano izany. Tamin'ny 12 ora alina tanoany no niantomboka ny afo izay niainga tao amin'ny tokantrano iray mpivarotra toaka. Hila tanteraka koa ireo trano ireo sy ny entana tao anatiny, somary nanao sarotra ny famonoana ny afo noho ny tsy fahampian'ny rano ampiasain'ny mpamonjy vona ary maro ihany koa ireo trano hazo teny antoerana. Izany ny zava nitranga tany Antsirabeny Alina iny, koa dia zarainay aminareo foana izany vaovao izany satria ny vaovao misy no tokony ampahafantarina ny mpiray tanindrazana sy ny ireo malagasy rehetra izay liam-baovao. Ny manaraka ihany koa dia hiresaka kely mikasika ny fanadinana baccalauréat isika. No resahany laza adina taranja fizika mo i Faneva Ema raha toa ka mahakasika ny fiainan'ny Lionel Messi no hita tamin'ny laza adina taranja anglisy tamin'ny baccalauréat 2024 ity. I Faneva Ema mo dia ampahafantarina ho an'izay mbola tsy mahafantatra fa izay efa nahafantatra dia iaraha-malala fa kapten'ny Barea de Madagasikara teo aloha izany Faneva Ema izany, ka izy no voaresaka tao amin'ny laza adina taranja fizika. Ny manaraka izay lazaintsika dia mbola mikasika an'izay fanadinana baccalauréat zay ihany, mandry tsara moa no hiresantsika androany. Mpianatra 5 tratra nampiasa finday miseho amin'ny endrika maro fankatahaka isan-karazany ny baccalauréat tany Amandritsara. Nanamarika ny andro faharoa moa ny talata 13 Jolay ho an'ny fanadinana baccalauréat tao amin'ny foibe mpanadinana lycée Victoire Miadana Amandritsara ny fisian'ny hosoka sy ny halatahaka niseho tamin'ny endriny maro nandritra ny fanadinana baccalauréat. Anisany niavaka tamin'izany moa ny fahatratrarana mpianatra miisa 5 nampiasa finday izay mahoraka ao an-tampon-tanànan'i Mandritsara. Niezaka nanatona ny tompon'andraikitra ny mpanao gazety kanefa voasakana teo ambavahady ka tsy nisy fanazavana voaray mikasika an'io raharaha io. Tsy ahivina ihany koa anefa fa voarara ny mampiasa finday amin'ny fanadinam-panjakana indrindra ny baccalauréat. Hatreto anefa dia tsy fantatra izay fepetra noraisin'ny tompon'andraikitra mahakasika io tranga niseho nandritra ny fanadinana baccalauréat tao Mandritsara io raha araka vaovao navoaka ny radio Mangarahara. Mbola hijanona kely amin'izay resaka baccalauréat zay isika, vao nanomboka ny andro voalohany tamin'ny baccalauréat dia mpianatra 4 mianadasahady no tratra tamin'ny alalan'ny fampiasana finday mba hangalana tahaka ny laza adina. Tao amin'ny ivontoeram-panadinana lycée Jean-Jacques Rabemananjara Toamasina moa ny iray tamin'izany afaka omaly. Tany Brickaville kosa ny 3. Alain'izy ireo sary amin'ny finday ny laza adina ka alefa any amin'ny olona iray afaka manao ny valiny
marina ary averina indray aveo ka mandika fotsiny ny sisa ataony izy ireo. Izany ny vaovao nisy tany resaka hoe nalaina sary ny laza adina ka ny olon-kafa no mamaly azy. Zarainay foana ny vaovao misy sy ny vaovao miseho aminareo rehetra ato anatin' ity chaîne ity, indrindra ianareo izay mpanaraka tsy tapaka. Rajanonantsika amin'izay ny resaka fanadinam-panjakana bakalorea izay, ndeha isika iresaka zavatra hafa indray. Iresaka kaleta mo isika, mbola manaraka fitsaboana mo izy. Niely tao Andrenivohitra ny talata 13 Jolay hariva ny resaka mikasika any Sojajan Andre, filohan'ny antoko liha raiky izay mandalo ny tsy fahasalamana. Raha araka ny loharanom-baovao dia mbola manaraka ny fitsaboana azy ity olobe ity. Ity olobe ity moa dia avy any amin'ny faritra Anosy sady mpanolo-tsaina ny filoham-pirenena ny fanesy toy ny Zafelbera Ratsiraka Ravalomanana ary Rajoely sy Rajaonarimampianina hery. Mirary fahasalamana ho azy ary Andriamanitra neno hampanjavona ny aretina izay manjo azy ka hitsena ny fahasalamana indray. Ndeha risika iresaka kely mikasika any Andriamatoa Adjaina filoham-pirenena ny Madagasikara, tsy iza moa izany fa Andry Nirina Rajoelina. Ho fanatsarana ny fidirana sy fahatongavana ary ny fivoahana eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato dia heno ny filoha Andry Rajoelina daholo ny fitarainana sy ny fitaintainana izay ataony olona rehetra ka dia nidina teny ifotony izy teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Tamin'ny talata 13 Jolay tokony tamin'ny 3 ora sy sasany tolakandro moa izy ny nijery ny ambaratonga rehetra ary nanolotra ny vahaolana maharitra miaraka amin'ireo tompon'andraikitra rehetra. Indrindra moa dia ady amin'ny kolokolo izay tsy azo leferina. Izany no mahatsara ity filoha Adjaina Andry Nirina Rajoelina ity dia tena olony vahaolana izy ary olona izay tena miahy ny vahoaka, izay rehetra izay mampitaitena ny vahoaka dia tsy maintsy tadiavany vahaolana avokoa. Koa dia ho ela velona, ho ela fanapahana ianao Andriamatoa filoha Andry Nirina Rajoelina fa tena babonao tokoa ny vahoaka malagasy. Io fandraisan'ny filoha fepetra sy ny fihainoan'ny vahoaka io no mahatonga tsy misy vahoaka malagasy na dia anankiray aza no mankahala ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina koa dia ankasitrahana izy. Mbola hiresaka mikasika an'izay filoham-pirenena Andry Rajoelina izay isika dia ny ity manaraka ity. Ny ombana manokana momba ny seranam-piaramanidina Ivato moa ny filan-kevitra ny minisitra satria mbola nampahafantarina ny vahoaka ny soro-dalana rehetra efa noresahana sy mbola hatao ho fanatsarana ny fandraisana ao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izay vavahady fivoahana sy fidirana eto a Madagasikara. Tolorana fankasitrahana ary tolorana fisaorana sy tolorana voninahitra foana ny filoham-pirenena sy ireo rehetra izay namany satria araka izay averimberiko foana tena mijery ny olana vahoaka izy ireo ary tsy vitany mijery olana izay fa tena mitady sy mandroso vahaolana. Zay koa ny namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo navitany ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy atao anilavany resaka hametra beloma izay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray io. Bye bye.